Ny alarobia lasa teo dia noraisin'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Arsan Randriamanana nanao dinikasa niaraka taminy tao amin'ny birao fiasany tetsy Ampandrinomby ireo mpikambana ao anatin'ny birao sy ny syndikar ny fikambanana mijoro ara-dalàna misy eo anivon'ny MINAE niompana tamin'ny anjara briky entin'ny andaniny sy ny akilany ampandrosoana ny tontolo ambanivohitra nidinika tamin'izany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ireo politika sy paikady samihafa io no napetraka nisy ihany koa ny fiaonana tamin'ireo mutuelle dia naompana tanteraka tamin'ny alalana sosialy ny mpiasan'ny fambolena sy ny fiompiana ny dinika niarahana tamin'ny mutuelle zany nanome tokony ministra fa dia tontosa izany ary ny fanomanana ny ampahany voalohany amin'ny asa tsy samaintsy natao dia ny fandaharan'asa amin'ny ty taona 2024 ity na ilay antsona hoe programme de travail annuel 2024 zany no atao laharam-pahamehana ao anatin'izy ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray satria dia andrasana zany amin'izao fotoan'izao ny fanapahan-kevitry ny fitsarana momba ilay antsona hoe i-visa raha nambaran'ireo teo anivon'ny foibe mpitantanana akapoben'ny etra ny mahakasika ny raharaha amitisy ihany koa dia isan'ny andrasan'ny maro fatratra tokoa amin'izao fotoan'izao ho arahantsika ny fanampanazavana. Izy moa zany anarana orinasa le hoe tenenina fa boriboriko amin'ny e-visa angamba le izy satria ny syndika moa zany efa nametraka fitoriana izy amin'ny momba an'le didi-panjakana nametraka n'le e-visa iny dia ho hitantsika eo ny valin'izay fitoriana izay fa reny didi-panjakana ireny moa dia efa hoe misy fitoriana ohatran'io tsy hoe tsy miatra akory le izy fa mbola mitohy foana ny fiaran'le izy fa tonga izay didi-panjakana hoe hita ny vokany dia izay zany hoe décret petraka ny visa io ohatra amin'izao dia ataoko angamba fa anjara sy adidy andraikitra sy adidy ny safandraraha-panjakana ny manatanteraka décret didi-panjakana zany rehefa mbola tsy misy hoe didy manafoana an'izany. Le raharaha moa zany any amin'ny fitsarana dia tsy te hiresaka tsipliany be loatra fa izy io moa le hoe fitarainana zany hoe misy asa-panjakana ataona privé zay le hoe tsy te hiresaka an'le votoatiny fa ny ao amin'le décret ao moa zany milaza hoe ireo le visiteur hoe le olona vahiny tonga eto amintsika dia manome alalana amin'le orinasa izay mandateny handoa ny droit de visa ty amin'ny etra zany amin'ny plasy anjarantsika angamba ny mandinika amin'izay hoe inona hoe misy asa-panjakana dia lasa niza sotra nahoana fa ny anay aloha dia mampiatra an'izay le décret zay aloha no ataonay rehefa mbola tsy misy didy manafoana an'izay.